Baccalauréat telo amby roapolo sy roa arivo taranja tantara sy géographie nahemotra ny fanadinana noho ny fivoahany ilaza adiny. Von'olana nataona miaramila tesy Avaradou namony any ny sivily iray Rakotsolo Silvera Zadany. Rajoelina mizaka zom-pirenena frantsay idina andalambe ny RNDM raha tsy mandray andraikitra ny folo alimana. Manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy sy tonga soa anatin'ny fampalalamba avy any MBS amin'ny takariva ny alarobia fa 5 ny volana jona ny taona 2024 ity. Manasanao anaraka ny fotoanany vavaotra amin'ny farany. Pejy ny fampianarana avy hatrany no isantarasika ny fampalalamba avao amin'izao fotoana izao dia saika niemotra avokoa araka izany ny fanombohan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat taranja tantara sy géographie io arivo io manerana ny nosy mihitsy. Ahina ho nisy fiparitahany ny sujet na ny ilaza adina na iantsona ihany koa ny fuite ka antony nampiamotra izay fanombohan'ny ilaza adina tantara sy géographie izay. Anisan'ny teraka korontana saika manerana ny nosy izay fiamorany ilaza adina izay. Nanaovana fanady adina ohatra ny tetsy amin'ny CEG Anosy B sampanany namontana. Fanenareo vazaha any amin'ny efa navita baka français nenareo tena mitsy le fampianarana tena zaza malagasy mampalahelo samy miterakitsika tokoa fampianara tsy raha ino. Nisy ahonakorotana ny fizotron'ny fanadinana baccalauréat io arivo io tetsy amin'ny CEG Anosy B. Nisy manko ny fiparitahan'ny lazadina géographie araka ny fantatra ary nampihemotra ora maro ny fanombohana izany. Ankoatra izay fahatarana izay dia mbola natao soratononina na dikte ihany koa ny lazadina fanolo. Fanjakana sy ny ministra ny fampianarana rehefa niomanareo hoe anomana sujet satria tsy maintsy isy mifitina sujet rehefa fantatra ko ihany dia tokony mba naka mesure d'accompagnement maromaro nareo. Aiza voalohany hoe isan'ny fanazavana ny ankizy amin'izany mitombina vera ohatra hoe amin'ny efatra vao manomboka ny taranja dia amin'ny ankizy no mirava dia ny efatra le taranja nefa dia ahoana fodiny ankizy ny insécurité mangony fotsiny dia mba jerena ihany koa le manara-penitra manao sekoly manara-penitra maromaro ianao nefa ny ato ny fahasimbany sekoly tsy vitanao ny mamerany infrastructure zany mba jereo zany zavatra any mba dinio lalina le izy aso izay ve ny tianao tenenina amin'le hoe tsy njovakoa ny fianarany janako Andriamatofilo satria fantatrao fa tahaka izao fampianarana isy eto Madagasikara dia mba tsy njovy ihany amin'izay zavatra izay mba dinio lalina le izy fa potika mihitsy le fianarana ary le fuite de sujet tsy voazao akory fa efa tamin'ny taona maromaro laza hatramin'ny tondranao dia mba dinio hoe hatramin'izao mbola fanadidina mandeha izy mba fandraisana andraikitra ny raisinao ve fa ohatrany hoe tsy enjera aminay zany mampalaelo anay le izy dia zanakay mianatra maty ny taona maefana le diplôma mangony fotsiny koa izany. Izao vokatra le tsy fitehena tsara an'ilay mpampianatra ihany koa dia izao lasa ohatrany hoe mivarotra sujet izy angambany vokatra ny tsy fahazahoana ny vacation sy ny fanaovana mpitotony karamany dia tany izy no nitady vahaolana sy fahaseroteliny amin'izay dia amin'ny firony ravanareo raha misy ankizy marary favony ao izao dia ao fotsiny ao torana anankitelo zao dia tsy anay zao zany zao na zanakay ve zao le toranao sa zanakiza sa ny ray aman-dreny ve zao na eny sa tsy na eny zany zao dia tsy fantatra tsony ivo koa zao le zanakay dia tsy fantatra itsony hoe aiza ny tavany amin'izao andro maizina zao. Tato zany atao dicté le sujet diradiso tsy tena hoe radiso fa raha votsavotra le ankizy mandray an'le izy dia aiza mba tokony misy mesure d'accompagnement le tenen'ny madame fanakorontanana politika le fanabiazana tena potika le fanabiazana mampalahelo raha ohatra zao foana ny atao amin'ny ankizy tsika ho samy miteraka matahoran'Andriamanitra. Zay sahirana mandritry ny taona mitady vola efa mitsongolongolika mihitsy vao mahita taom-pianarana ray. Le izy nefa ny resaka politika foana ny ampanjakana eto amin'ilay izy na resaka fianarana na resaka rehetrarehetra dia politika foana daholo ny ampanjakana eto amin'ilay izy. Mijaly le zaza, mijaly izay ray aman-dreny. Ahoana ny tena fandehan'ilay izy hoe zavatra efa nomanina ve le izy dia ninina tsy maintsy atao foana le izy nefa zavatra tokony hahemotra. Hoe aloha ikorotana dia ny rapito zany zao dia mbola tsy fantatra dia ho tonga eto zany izay ray aman-dreny dia tsy maintsy hijanona eto zany izay parivony andro satria zanakay tsy maintsy ho jerenay
le izy zavatra tena tsy efa tsy rariny tsony le zavatra miseho amin'izao fotoana. Io koa tompoko ny zavatra mampalahelo. Mpanabe no miteny eto efa herinandro mahery ny fiparitahan'ny sujet anaty Facebook dia tsy mba misy mesure afaka noraisina ve fa lasa fanampotehana ilay fanabeazana. Ny taintaina ary sorena ihany koa ny mpianatra noho izay toe-javatra izay tsy vitan'ny niparitaka ny lazadana fa mbola nisy fahatapana ihany koa ny jiro tao anatin'ny fotoana nanaovana ny fanadinana. Tena somary mafimafy ihany satria taraiky be voavoaka ny sujet dia sady tsy fantatra koa hoe isy ihany ve zany le izy sa hoe ahoana satria ohatra ny eno hoe anulena ve sa vaina sujet hafa mihitsy. Fohifohy ilay fotoana moa zany aminahy satria natao ohatran'ilay hoe mondial be nanomboka tamin'ny efatra latsaka fefa no tena nanomboka le izy. Ny an'ny littéraire sujet taratasy no mena fa ny an'ny série hafa ny soratana teny amin'ny tableau. Tena taminay zao tamin'ilay voatonga sujet dia hoe hatramin'ny 20 le izy. Ny tao amin'ny salanareo hoe tsy nahitana fahatapahana jiro ny tao amin'ny salina sasany? Nahitana ka. Re ihany koa izao fa teny amin'ny fohibe teny Tanjombato dia nasaina ny vidy laboziny mpiadana noho ny tsy fisian'ny herinaratra izay. Tany Mandritsara koa dia navoaka teny ivelany mpiadana baccalauréat noho izay olana ny herinaratra izay hatrany. Ny Jirama efa dia nilokaloka fa tsy hisy fahatapahan-jiro mandritra ny fanadinana baccalauréat ary feny akianja daholo ny teknisianina rehetra hanatanteraka izany. Eo amin'izay lafombavan'ny fanampianarana izay hatrany dia ny CCC ny endrika fakana tahaka tamin'ity fanadinam-panjakana baccalauréat ity tsy ampiraty eo komunisa ny mpiadana ka vao maika nanome vahana izany. Latsaka ambany dia ambany ny letan'ny fampianarana ho ny olom-pirenena toy ny tsy misy dikany intsony izany diplôma izany. Ravirazafy Mahenina sy mbola avatsara. Fiparitahana laza adina no nalaza tamin'ny fanadinana BEPC farany teo. Misy ihany koa ny feo mandeha toy izany ho an'ny taranja geografia ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Tsy misy afa-tsy ny tompony andraikitra ihany anefa no manaparitaka ny laza adina ho ny olom-pirenena. Raha ohatra tsy olona responsable eo fa avy amin'ny responsable eo amoaka an'io zatra impossible. Ny BPC ny BPC nga midy. Reo olona manao commission io dia sotadi ny sujet proposé io nga fantany hoe tiana le fofa rehetra zany olona manao tirana. Nazivana ihany koa ny fakana tahaka hatramin'ny nanombohan'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny alatsinainy fotsiny. Nahatratra 430 ny fanaovana osika sy fikasanana osika tany Antalahy, mpiadana miisa 7 no tratra naka tahaka tamin'ny finday. Nadikan'izy ireo tao anaty finday ny valin'ny laza adina malagasy ka nidika fotsiny no nataon'ireo mpiadana sisa no tratra ny mpiambina. Atao Sofia ankoatra ireo mpiadana nahatratrarana taratasy feno lesona saika nandikana valin'ny laza adina dia nahatratrarana olona hafa ihany koa ny solo ilay mpiadana tokony hanao ny fanadinana. Tetsy Ampitatafika mpiambina iray no tratra niketrika ny laza adina mpianatra. Atetsy amin'ny EPP-Analakely nisy mpiadana nanome 5,000 ariary ireo mpiambina mbola tanora ka afaka nijery Google tamin'ny finday nandritra ny taranja anglisy. Sombiny ihany anefa ireo mahakasika ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Voalohany aloha le resaka fanabeazana zany tsy mipetraka tsara tsony le resaka éducation civique zany tena mahatonga an'io resaka moral zany lasa ohatrany ambany be le niveau an'le fampianarana amizao satria hitanao anarany fotsiny zany zao sisa le diplôma fa le niveau tsy dia tena mipetraka tsara hoe tena olona basele. Na izany aza misy ireo ankizy no mifofo mianatra miezaky ny ho afaka ka mahamerindesina rehefa misy fotoana kely malalaka. Le matematika ny tena mafy be tao zay zany hitako tena mafy be dia le fizika zany koa zany eo ihany zany fa nanjeraka ihany le fizika zany dia omaly zao nanao matematika dia malagasy zay le malagasy azo azefiny ihany satria fa nisy zavatra nitoerana ampianarana nivoaka tany. Dia androany zao le fizika koa ohatran'izay fa mbola mianja ny listozio androany zany zay hoe ahoana zany ny fivoakany ihany tena mamerina be mihitsy isan'andro mamerina foana zay zao zay eto mamerina foana atra ty ary misakafo sady mamerindesina foana satria listozio mantsy be da be le chapitre dia tsy maintsy jerena tsirairay le izy hoe inona dia tsy fantany koa zany inona ny voakany dia zay le problème dia tsy maintsy hinarana daholo. Atao anatin'ny efa taona mahery kely hita fa ny anidina letany fampianarana teto Madagasikara teo ny fandalovany aretina sy ny rivo-doza ka nampietona ny fampianarana. Raha tsy izany
fitakiana vatsim-pianarana, fitakiana tambikarama ary fitokonana nanona meno ny akamaroany fotoana teny amin'ny anjerimanontolo. Tsy lara-pamiana ao amin'ny tondry ity sehatra ity, tsy magaga satria any ivelany avokoa no mandrato fianarana ny zanak'ireo olom-panjakana ambony. Ny vaovao mifandraiky amin'ny fampianarana sy ny fanadinana baccalauréat izay hatrany dia saika tamin'ny 4 ora tolakandro teo avokoa vao nanomboka ny lazadana tantara sy geografia ho an'ny ivon-toeram-panadinana sasany manerana ny nosy nisy kosa ny taoriana izay azy. Voatery nosoloana vaovao avokoa mantsy ny lazadana teo aloha vokatry ny fiparitahana mialohan'ny nanombohan'ny fanadinana ny atoandro teo ho an'ny série A, ny série D sy ny série D, ny série C fampianarana akapeny. Ny katona moa ny vavahady teny amin'ny sekoly iray teny namontana ary nambinana mpitandro ny filaminana mihitsy. Nanomboka tamin'ny 2 ora dia tsy nisy nivoaka tao anaty efitrano fianarana ny mpiadina fa dia niandry ny lazadina vaovao. Raha ny fanazavana noentina chef de centre iray dia mbola atonta aloha natao impression ilay lazadina avy amin'ny ministera vao afaka zaraina amin'ny mpiadina. Na izany na ihany koa aza nadika tamin'ny solaitra be nytony tany amin'ny distrika Ambatondrazaka ohatra ka tamin'ny 4 ora sy sasany ariva vao nanomboka. Maharitra adiny 4 io ny taranja tantara sy geografia ka any amin'ny 4 ora sy sasany any araka izany vao mety irava ny mpiadina sasany izay nampiteraka fimonmonona ny ray aman-dreny. Ny pejy politika kosa indray ary dia tsy maintsy isy ny fepetra ora sy ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fizakany Andry Rajoelina filoham-pirenena malagasy ny zom-pirenena frantsay. Raha ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Isy araka izany ny fakakevitra ho ataon'ny RMDM atoato mandra-piandry ny fandraisana andraikitry ny folo alindahy malagasy. Mitatitra amintsika ny makasika izay ary Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Tsy maintsy idina an-dalambe ny RMDM raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny folo alindahy malagasy. Efa niaiky matsy ny filoham-pirenena malagasy fa mizaka zom-pirenena frantsay ny tenany. Miantso fanantonana eo amin'ny sampana politika tsy manaiky hoentim-bazaraka izany RMDM ary aorian'izay dia milaza idina an-dalambe anohitra ny filoham-pirenena malagasy mizaka zom-pirenena frantsay io. Tsy maintsy rotsaka eny amin'ny arabe ny fahaleovatena satria zany takiny zany fahaleovatena zany. Tsy ho avelan'olo hoe frantsay ny mbola azafady. Tsy natao mpitehaka ny filoham-pirenena ny anjara andraikitry ny mpitandro filaminana indrindra ireo bekalona fa iary ny tanindrazana ho iatra ny pasteur Edouard Tsarame. Fankehitiny ny voaka malagasy tafiditra indray ny firenentsika hoentin'ny frantsay amin'izao fotoana izao zay zavatra efa niadivany ray oraza teo aloha dia mbola aditsika ankehitriny. Ko miantso anao aho ry malagasy mpiray tandrazana amiko. Miantso anao aho ireo manamboninahitra rehetra tsy pitehaka fotsiny fa natao an'ity fireneny ity mijoroy ianareo raiso ny adity raiso ny andraikitra fa masina ity tandrazantsika ity. Ny mpitandro filaminana tsy natao hitehaka fa natao hiaro. Ny lalàna tsy misy ray santimetatra na 2 santimetatra na 3 santimetatra fa rehefa lalàna de lalàna ary ny antsonanareo mpitandro filaminana hampiatra lalàna fa tsy natao hitehaka lalàna. Ko miantso anareo mpitandro filaminana rehetra misy eto amin'ity fireneny ity raha tsy andray ny andraikitra ianareo fa ho lasa Senegal ka ho Baikombaza de hijoro malagasy. Tandrazanay ity de hijoro zay fa tsy ho anaiky lembenana na mora na misarotra. Asakasaky nareo mpitandro filaminana ka ho lasa bolokim-baza ka atao fitaovana hamon'ny malagasy fa zay tsy anaiky hoentina vazaha na ovina na ovina. Fa fanambanina ireo razantsika niady sy nanao fiveriny ainy tamin'ny 7 raha mbola misy olona manaiky hoentim-bazaha eto amin'ity firenena malagasy ity. Arak'izany dia miandry ny fandraisana andraikitry ny filohalindahy malagasy ny RMDM alohan'ny idinan'izy ireo eny an-dalambe. Fikatsahana tombotsoa manokana sy fiarovan-tena raha sendra manao tao foana no antony nakana ny zom-pirenena hafa hoy ny ambassador teo aloha Andriamatoa Alson Alphonse. Ny firenena izay nahazahoany zom-pirenena vaovao no hiaro azy amin'izay mety hitranga ho iatran'ny fanazavany. Mitondra amintsika ny andindin'izay ary Niry Andrianarvony, MBS Ambatondrazaka. Fikatsahana tombotsoa manokana ary
fiarovatena raha sendra misy ny atsona atao no mahatonga ilay mpitondra maka ny zopirenena hafa hoy ny ambassador teo aloha Ralson Alphonse. Tadiavana zay mba tombontsoan'ny tena sy ny fianakaviana sy ny taranaka zany, tombontsoa eo amin'ny lafin'ny asa, eo amin'ny lafin'ny fitsaboana, eo amin'ny zavatra samihafa zay mety omeny le firenena zay angalanao iny zopirenena iny. Ny faharoa dia fiarovatena indrindra ho an'le mpitondra zany amin'ny firenena anankiray dia raha manana zopirenena hafa izy dia le firenena iny raha misy tsy mety nataony tany amin'le firenena tena nialany dia makany amin'le firenena nahazo ny zopirenena vaovao izy dia arovan'iny satria ny firenena iny tsy anenjika azy no ny antony samy. Nomeny ohatra tamin'izao moa mahakasika ilay mpitondra tany Peroa izay lasa nialokaloka ara-politika tany Japon satria nanana ny zopirenena japonais ary dia tateorina rehefa misy ny karazana fanenjehana azy nataony avy any Peroa dia tsy nomeny zareo japonais mihitsy ity mpitondra fanjakana tany peroviana ity. Mipetraka retreto ny fanontaniany rehetra hoe karazany ohatr'izay ihany ve no natonga ny filoha ankehitriny naka ity zopirenena frantsay ity, ny hoavy ngamba no andrasana amaly izany. Peziny politika izay atrany manabado ny malagasy mihitsy ny fanazavana nentiny Andry Rajoelina makasika iny zopireneny frantsay iny hoy ny antoko-teza sy ny kitany Madagasikara tamin'ity androany ity raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Ambany loatra ihany koa ny adievitra no entin'ny filohampirenena ny alady lasa teo ho ny loholon'ny Madagasikara teo aloha Zafetra Andriamanatsoa fanady adiny Asinandriamalala sy Andrakotomalala. Tsy mitombona ny fanazavana no entin'ny Andry Rajoelina momba ny fomba nazahoany ilay zopirenena frantsay tamin'ny taona 2014 hoy ny filohan'ny antoko-teza. Raha noho ny fianaran'ny zanany dia izao fomban'ny olona rehetra zay manan-janaka mianatra any ivelany mangataka visa de long séjour ary manome caution etoana ny zanany any dia mahazo daholy. Ko maninona izy ny tsy nanao an'izany? Raha ohatra tsy nety taminy zany fa ho anjanany le izy, maninona tsy ny zanany irery nangatany an'izany nationalité française zany fa izy tsoa joboka nanao an'izany nefa mbola te hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Naninona? Manay ihany koa ity filohany antoko-teza ity afa mety ho fialokalofan'ny Andry Rajoelina noho ny fandranana andramena izay nataony tamin'ny teteza mita no antony nakany ity zopirenena frantsay ity. Fa tamin'ny fitondrany teteza mita ndray Andry Rajoelina zay nanana pouvoir na empereur izy tamin'ireny banaka nialatra bois de rose teto Madagasikara. Tsy ny comptabilisena teto amintsika ireny fa navela ibanaka fa faniditra port international ireny tsy maintsy comptabiliseny olona mba azony olona frais de douane 500 millions de dollars vidin'ireny bois de rose ireny. Compilation any amin'ny Banque mondiale ary président Rajoelina Ramampiana tamin'izy ministre ny finance tamin'ireny fotoana ireny dia nilaza tao amin'ny CST ny tenako anisanao na interpellation azy fa tena nisy 500 millions de dollars vidina bois de rose sika lasa ny velany fa tsy voafetsika gasy teto le izy. Azonareo antanina ny Banque mondiale inona ny dikan'izay? Fitondran-dray Andry Rajoelina zany zay milaza fa hoe miady amin'ny trafika tamin'ireny fotoana ireny dia na izy nitaombaditsy ireny trafika na bois de rose ireny na izy tsy niady tamin'le izy fa ndraitsy kombakomba tamin'ireny ka diso be ny filazany fa hoe miady amin'ny trafika ndray Andry Rajoelina manamora ny trafika na bois de rose teto Madagasikara ndray Andry Rajoelina na tiany na tsy tiany manana plein pouvoir izy, manana pouvoir d'empereur izy tamin'ireny nahoana no navela ibanaka niareny Madagasikara 500 millions de dollars. Ambany loatra kosa ny adievitra no entin'ny Andry Rajoelina tamin'ny fandarana manokana izay nataony iny. Miantso ny manampaizana malagasy mba hijoro ihany koa ny loholona teo aloha Zafetra Andriamanatsoa. Ny mitondra firenena ilana ihany marina hoe nianatra ianao
nefa ny tsy tataratra aloha amin'izao fotoana ifampiresan'izao hoe atraiza moa zany ilay fianarana nataonao hoe hitondra firenena nandritry ny efa taona tamin'ilay fitondrana teo aloha fa ozy ianao hoe efa tafaverina zao a dia nianatra mitondra firenena dia miala tsiny tompoko miala fondro a ary eto a dia miteniny teknisianna sy ny manam-pahaizana rehetra ary indrindraindrindra misy manam-pahaizana ara-politika tokony andiny tena isika fa raha ohatr'izao no mpitondrantsika dia tsy dia lasa lavitra ny firenentsika ary efa mioka tanteraka mihitsy. Arak'izany dia haute trahison no nataony Andry Rajoelina ka tokony hosamborina io kosa Tabera Randriamanantsoa. Tena nao haute trahison zany izy revaliny haute trahison dia ino sy misy samboriny gazany zay ny haute trahison tokony ho samboriny zany izy. Ny vavaon'ny fifidianana kosa indray ary dia mitoetra any aloha izany fisoratana ao anatin'ilay fifidianana hatramin'izao. Roa andro mialohan'ny fikatonany tanteraka dia betsaka ny olona tonga manoratra ny anarany eny anivon'ny fokontany. Raha ny vavao voaray farany izao dia tratra ny tanjona napetraky ny seny dia mpifidy 1.1 tapitrisa voasoratra anarana. Raha ny loharary mbavao teo anivon'ny seny hatrany dia avoaka tsy ho ela izay antotanisy izay. Manodidina ny 3 hetsy ny anarana tafiditra atao anatin'ilay fifidianana hatramin'ny fahataperan'ny fisoratana anarana vonjimaika ny 10 volana Jona lasa teo. Nanodidina ny 7.30 sy 7 hetsy sy 10 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tamin'izay ary 5.9 sy 4 alina no ny andro ny fampidirana tao anatin'ny lisitra. Naverina teny anivon'ny fokontany indray araka izany ny lisitra taorin'ny izany ka ny ampy 20 andro vaovao ny fisoratana anarana. Ny vavaony raharam-pirenena izay hatrany ary efa ny fotoam-pitondrany Marc Ravalomanana no nanomboka ny asa tao Farantsana fa noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 no nampijanona azy. Ho nisy solombavambahoaka ny Madagasikara Mamy Rabenirina nandritra ny fandaharana amin'ny ara-manonjy androany. Tsy misy vahaolana matotra izao fitondrany izao amin'ny fanarenana ny olana ny herinaratra eto amintsika fa ny fanongotana ny vato fototra no betsaka ho hiatran'ny fandaharana tamin'ity androany ity. Mamintana amintsika ny mahakasika izay ary avitra Solondraibe sy Tahiriny Aina. Ny tondratsikera mikasika ny kabary nataony Rajoelina ny lady teo ihany koa ny solombavambahoaka voafitetsy amin'ny distrika Ambohidratrimo. Tsy misy fiovana fa resaka maniditsidina trano no mandrakitra ny valan-dresaka. Ohatra amin'izany ny mikasika ny farahantsa ho tosika ao amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika. Izao fitondrana izao tamin'ny 2024 no antony hanajanonana ny asa noho ny fanombanam-panjakana nataony ka misy fiantraikany hatramin'izao ny fanazavana. Akoatra ny sangisangy moa zany sy le filazany faniry teo hoe tsy ao anatin'ilay azo inona mihitsy amin'ny resaky le ramose. Zay moa ny tenena faniry azy teo. Fa nyresahana ny hoe izy ihany dia efa niteny le 400 mégawatt. Fa rehefa nilazainy iny le 400 mégawatt faniry, aiza moa izy iny 28 mégawatt amin'io izy tao Farantsana haiko tsara. Satria eo amin'ny distrika koa. Haiko tsara ny tantara Farantsana veva tany amin'ny andro ny Flora Valomanana io ny ainga. No efa nanomboka. Ary ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 no nampijanona an'io. Satria ny fitondrana tetezamita izay nitarihan'le ramose iny, le rangahy iny, tsy afaka nanao intsony. Tonga dia nanajanona ny fifanarahana tamin'ilay orinasa izay nanao azy tamin'izany fotoana izany. Fa taty amin'ny taona 2024 tamin'ny premier mandat ty 4e république aty dia ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany tonga tany nametraka vato fehizoro hafa indray. Nanatrika ny fametrahana izay vato fehizoro hafa izay indray fa avy eo taty aoriana rehefa tonga le rangahy mbola tsy vita le asa le asa moa sady mitako fotoana lava no nijanona nandritra ny fotoana marotra dia nametraka vato fehizoro hafa indray izy dia nitsoahany indray lay plaque tamin'ny taona 2024 dia 28 mégawatt no voalaza fa ao anatin'le izy fa ny ambiny zavatra mbola any akibon'ny omby daholo. Ny sasany ary amin'izao fotoana izao ny contrat mbola tsy voasony fa hoe mbola voasoniavina hono ao anatin'izay le 400 mégawatt zay 5 taona ty aoriana mbola tsy misy zavatra mitranga ao anatin'le izy. Nahitsy ihany koa ity solombavambahoaka ity ny resaka ny fanodikotinan-dresaka mikasika ny fizakany Andry Rajoelina ny zoom-pirenena Frantsay.
lalàna ihany no manan-kery ary tsy azo idivirana hoy ny faneho-keviny. Azantsika hatreo aloha izany vaovaon'ny politika fa nohizantsika ny fampahalalam-baovao dia tsy vita ny tohadrano eny Ampahitrosy. Tsy fantatra izay nandehana ny vola natokana ho amin'izay vokany. Matimomoka ny fanantena ny mponina ao amin'ny komina Ampahitrosy distrika Antsimondrano. Nampanantena ny fahavitany barazy izay isan'ny miantoka ny fiveloman'izy ireo mantsy ny fanjakana. Ankehitriny anefa na ny karamany mpiandro ireo fitaovana hanaovana ny asa aza tsy voalohan'ny fanjakana akory. Charmano Menjanary, Manora Andriamalala. Ny taona 2024 no efa tafiditra tao anatin'ny tetibolam-panjakana ny fanaovana ity tohadrano eto Ampahitrosy ity. Enina volana aorian'ny fahavitany tolobarotra no voalaza fa fahavitany asa. Ankoatr'io dia efa noresahana sy voasoratra tao anatin'ny programam-panjakana na ny PGE ihany koa ity tetikasa ity. Roa taona aty aoriana nefa mbola vato mifanongo ohatr'izao no eto. 7 volana no tsy voalohany karamany mpiambina ireto vato ireto. Raha mba mitaraina amin'izareo zany hoe nametraha numéro zay dia ny zavatra nyteneniny tamiko hoe raha mitady volonareo dia atsoy amin'ity numéro ty noho ny antony efa zay tsy name izy sefo teto ihany nametraka anahako dia nandalo taty le patron be izay ny teniny hoe raha mila vola dia atsoy amin'ity numéro ty nefa ny hatramin'izao tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana. Io fanjakana miantoka an'io ny tena fiainana iainako eto zany zao dia ny karamarama kely aman'olona zay no iainako eto. Ankoatra ny karaman'ity gardien ity dia mbola olana ihany koa ny vidiny ireto vato ireto izay mbola tsy voalo hatreto. Sahirana ny mpiambina satria mandraona ny aka ireto vato ireto ireo tompony noho ny tsy fahaloavana ny vidiny izany. Dia ireo vato ireo zany mbola nisy vola tsy lasa hono ireo vato ireo dia tonga eto ry zareo no taraina zany hoe so dia tokony ho amidinay ho sisy ireo le vato fa le vola zany tena dodosan'le tokom-bola zany ry zareo dia zay zany mipetraka eto zany zay dia tena mbola tsisy vola fa dia mandeha manotra io zany no tena ivelomana eto. Ny fifanarahanay zany dia reto vato reto dia misy hazo sy ireo trano ireo ny andrasanay teto. Dia nikotrahan'ny fanaovanay teto zany hoe isam-bolana le volana aloha. Zay zany nikotrahanay teto nefa mbola tsisy tonga mahitsy ny tate. 4 volana zay? 4 volana n'ity volan'ity zany zao mipetrahanay teto. Nisy nanamboatra fotsiny io dia tsy hita intsony. Hoy ireo tatsamponina ao an-toerany. Ohatran'ny tsy nitole izy. Zay nefa tena mitsaly be mihitsy ny reny anany ndray zao mila rano daholo reny. Dia vokatra azonay tena kely dia kely mampalahelo be mihitsy zay aty. Dia tsy haiko mihitsy zao zay tsy nahavitan'le izy nefa tena hoe vonona izy nanao an'le izy dia tsy fantatra mihitsy. Mahavokatra be mihitsy zay raha vao vita barasy io satria matsy anay rehetrarehetra miala any zany mandra-pahatonga aty. Zao foana daholo hita amin'ny ry zao iny tsisy vita tamin'ity na ray ara tsisy tonga ny rano. Maina zany? Maina tena maina. Na tony legioma rehetra tony ary dia mila zay io zao efa tsy hisy rano intsony rehefa aveo. Hitanao zao io zao mba misy kely io zao dia rehefa aveo ty fambolenana aty ary ila tsy ho vitany intsony. Tsy fahavitany barazy tsy afaka mangolo ny olona dia mijaly rano. Raha ny tena marina raha ohatra vita ny barazy dia afaka miantoka an'ity rehetrarehetra ty ambany aty aminay aty ity. Tetikasa-panjakana no resaka eto. Efa voasoratra tao anatin'ny tetibolam-panjakana. Nakaizany vola no 2 taona aty aoriana no tsy vita ny asa izay mety ampandeha fambolena fotsiny sisa no atao hoy ireo tantsaha. Hijanao Ampahitrosy hatrany isika tao anatin'ny tovava manaraka ity amin'ny distrika Antsimondrano dia nanamafy ny fanjakana fa nanao ezaka nampandroso ny firenena ary isan'izany ny fanamboaran-dalana ho an'ny mponina amin'ny fokontany Ampahitrosy distrika Antsimondrano anefa dia nanao asa pokolonila ny mponina ao an-toerana ho fanamboaran-dalana rehefa tsy hita ny fanjakana tao anatin'ny 14 taona ny fijarian'izy ireo. Charmano Menjanary sy Manora Andriamalalatrany. 7 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra no misy ny komina Ampahitrosy. Olana goavana ny lalana miazo ity komina ity. Na dia 7 kilometatra miala ny renivohitry Madagasikara io aza. Fambolena voninkazo sy legioma, fraise ary vary no fotom-piveloman'ny olona ao amin'ity komina ity. Saingy ankoatra ny tohadrano, ny lalana no aretina mikiky ny fiainan'izy ireo. Dia tena sahirana tokoa zay indrindra ny andro fahavaratra. Ila andeha tongotra mihitsy ny mpandeha aty aminay. Satria dia tena mamotaka ny lalana mianavahatra makany Nosy iny tsy mamisy mijery. Tsy ny andro fanjakana tsy hijery azy ireo noho izany ny fokon'olona any an-toerana.
ka nandray ny andraikiny tamin'ny alalany asa-bokon'olona nitarika izany ny ben'ny tanàna sy ny solombavambahoaka Alain Tsimbazafy. Ity farany izay nanamafy fa mampihetsi-po ny finiavan'ny fokon'olona ho amin'ny asa fampandrosoana ka nanosika azy anampy azy ireo. Mampihetsi-po ny fandraisany zareo andraikitra amin'izany hoe asa fampandrosoana ny tanàna zany satria ny herim-pony izy ireo mihitsy no asehoany mifanolo-tanana amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ary ny tompony andraikitra Isatsokajy ny aty an-toerana amin'izay lafiny fampandrosoana izay. Ka tamin'ity androany ity zany dia misy ny hetsika amin'ny hoe fitaomana ireo tany ahafahana manatsara ireo lalana izay tena hoe ahitana fahasimbana lehibe zany ety an-toerana ka anehoana an'izay fakasitrahana sy fakateliamana azy ireo zay ary mbola manentana foana moa ny toizan'izay hoe fifanomezan-tanana zay amin'ny lafin'ny fampandrosoana satria tsy vitan'ny commune irery ny fampandrosoana ety an-toerana fa ny vahoaka ray manontolo mihitsy zany no miara manome tanana amin'ny ben'ny tanàna amin'izay lafin'izay iaraha malala ny toe-javatra misy ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fitondram-panjakana moa dia vitsiko ihany koa ireo hoe tolo-tanana entin'ny fitondram-panjakana ka sikim-ponitra amin'ny vahoaka malagasy indrindra ny ety amin'ny tanety kely zany amin'izay lafin'ny fampandrosoana izay. Dia akasitrahana manokana eto ny ben'ny tanàna tanety kely mitarika ireo vahoaka amin'izay hetsika izay ary koa indrindra reto solotena ny fokon'olona izay hoe nandray anjara androany satria isan'andro zany dia misy ny fandaminana ety an-toerana amin'ny fiovaovan'ireo ekipa manatanteraka an'izay asa izay. Mifandimby isam-bondrona ny fokon'olona isan'andro manao izao asa izao. Ny tanjony dia ny fahavitany ity lalana amin'ny refy 20 kilometatra miazo an'Antananarivo izay mampijaly azy ireo ity. Ny fokon'olona no lasa mpanatanteraka ankehitriny fa ny fanjakana dia mikipy. Ny vaovao avy eny anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray ary tsy aradrariny tsy mitsinjo ny madinika izay raha fehezina ny zava-misy tao anatin'ny fitantanana ny komina Antananarivo renivohitra sy ny fanjakana Foibe. Ny vohitra izany nandritra ny famaranana ny fivoriana tsy ara-potoana natrehan'ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra androany. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Ny mpanambola ihany no namana sy mahazo tombony avy amin'ny fanjakana Foibe sy ny komina Antananarivo renivohitra. Raha tsy resaka afa-tsy ny tetikasa flyover isika izay anisan'ny ladinika nodonian'ireo mpanolotsaina an-tanàna dia tsy nampahafantarina ireo mpanolotsaina an-tanàna ny momba ny fanonerana ireo tsy maintsy horavatrano sy fananana. Indrindra moa zany teo amin'ilay fanazavana amin'ny resaka indemnisation sisa mahakasika an'izay tsy maintsy misy trano horavana sisa ao anatin'ilay izy dia tsy hoe mpanolotsaina zay akory dia inana mambolony tahakana zany ka raha pitsoravaka pitso indray dia hotsarainy vahoaka an'Antananarivo fa mpanolotsaina tsy mandray andraikitra amin'ny tokony tandrify azy. Ankoatra izay dia omen'ny komina Antananarivo renivohitra olo-tokana ny fitantanana ny fanasana fiara iray etsy Antanimena atoerana izay ivelomany olona sairana maro. Noterena no nanindra mpanolotsaina an-tanàna ihany koa ny fanomezana ity toerana ity ho an'ny olo-tokana. Omena olo-tokana le izy dia mba niresaka ny amin'ny hoe maninona raha ampiantsoana le olona tianareo omena an'le tany sao dia mba azo atao ny hoe ireo ankizy efa eo ireo ihany no ampiasaina eo amin'ilay toerana ho amidy ho ampanofain'ny commune dia natsoina le olona fa tsy tonga le olona omaly tao anatina travaux de commission dikan'izany lanina le izy androany dia ho esoriny eo zany ireo boaikely ireo fa olo-tokana zany no hitazona an'le raharaha tena tsekenay zany Anisan'ny mena hodinian'ireo mpanolotsaina an-tanàna ihany koa ny momba ny famarotana tany etsy Analamahitsy izay everiny reto mpanolotsaina ireto fa tsy aradrariny ihany koa ny famarotana izany. Ny mpanolotsaina an-tanàna lany tamin'ny anarany Antokotim sy Ramatoky Lemos Rarinirina dia samy tsy nisy nifidy io famarotana tany etsy Analamahitsy io sy ny fanomezana ho an'ny olo-tokana ny ivitoerana fanasana fiara etsy Antanimena ity. Iverina eny amin'ny distrikta Antsimon-drano isika tao anatin'ity toy ny vava-manaraka ity dia ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fananganana lycée ny mponina ao amin'ny komina Antanety kely amin'izao fotoana izao voatery nitsahatra nefa ny asa noho ny tsy fahampin'ny entimanana eo am-pelatanan'ny fokon'olona akademianso ny solombavambahoaka izy ireo anampy amin'ny fananganana ny lycée ity faran'izay tonga nijery izany teny an-toerana androany. Germain Omenjanary, Manora Andre Malala. 420 metatra ny halavany ary 7 ny sakany. Io no ahabeany ity efitrano sekoly atao lycée eto Ambohijoky Antanety kely distrikta Antsimon-drano ity. Ezaky ny fokon'olona no nananganana ity fototra firasa ity. Raha teo ihany koa
ny fiarah-miasa tamin'ny komina Antanety kely. Olana atrena nefa ny fasahirana-bahoaka amin'izao noho ny amafin'ny fiainana ka miantona antenantenany ny asa fanamboarana. Nitsidika ity asa ity noho izany ny solombavambahoaka izay voafito tamin'ny anaran'ny Antokotimo tao amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ary nanamafy fa ho raisiny antanana ny fanatontosana izao asa izao. Lycée moa izy ity, lycée Anambojoky, izay namezany malala tanana anay fanampiana, teo ihany koa ny vahoaka tsy akanavaka izay tena hoe nameny herintsandriny an-tsitrapo. Eo ihany koa ny commune efa nanokana kely vola ihany fa na izany raha tsy tena ampy loatra. Ka eto amin'ny famaranana sekoly izay zao tompoko tonga teto moa zany monsieur le député nijery ny zavatra rehetra mbola tsy vita ary sy ny famaranana ny ty fotodrafitrasa lycée anay ity ary isoranay azy manokana tena isoranay azy sy ny mpiara-miasa fa anome tanana anay izy ary mitolo tanana anay amarana ary amita ny sekolinay. Mazoto mampianajanaka ny mponina ety na dia miaina tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana aza ho hiatrany ny fanazavana. Voatery misahirana mandefa ny zanany anty-andreny vohitra nefa ny ray aman-dreny rehefa afaka fanadinana be EPC ny zanany. Izany indrindra no antony nananganana ity sekoly manana efitra telo ity. Lafim-baovao afa-tanteraka dia visy amin'ny vehivavy malagasy no manana zo ara-politika eto Madagasikara. Mahatsiaro voailika ny manana fahasembanana. Etsy ankilany ihany koa dia manana olana amin'ny fampiarana ny zo mahavehivavy azy ny any amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny fomba izay manindraindra kokoa ny lehilahy. Ravirazafy maheno mbola ava tsara. Efa nataony liana ny vehivavy tsy rotsaka kandida lola caution 1 milliard FMG. Betsaka ihany koa nefa nisehatra eto amintsika no manilika ny vehivavy amin'ny toerana ambony afa noho izay nefa ny ainandreo manana fahasembanana satria voafetra ihany izy tokony sitrahan'izy ireny. Le lalàna 7/7/7 izy zany dia lalàna tsika eto Madagasikara izay mirakitra ny zon'ny olona manana fahasembanana, zo ara-panabeazana, zo ara-kasa, zo ara-pahasalamana, zo ara-pialamboly, zo ara-panatanjahantena. Izay aloha zany no voalaza ao anatin'io lalàna io. Tsy ampy nefa izay fa tokony mbola misy maro isan-karazany tafiditra ao raha tokony hoe ampifanarahana le convention relative aux droits des personnes handicapées io dia izay zany mbola anisan'ny ady-tolona ataon'ny fikambanany sembana reto eto Madagasikara ny amin'ny fanavozana ny lalàna 7/7 ohatra 7/7. Ohatra hoe tsy ampy amin'io zao dia ny resaka hoe zoa eo amin'ny resaka hoe fifidianana hoe afaka milatsaka sy afaka mifidy zo ara-politika zany sy hoe zo eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena nefa manan-danja lehibe zany raha amin'izao vanim-potoana zao. Any ambanivohitra ihany koa mahasehatra kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy. Ny fomba taloha mbola miatra ankehitriny ka voatery mandevitra ny ankilany eo anivon'ny fiarahamonina. Le fivelarany vehivavy dia voasakana tanteraka no le fomba ampanao izay efa nilovaina hatramin'izay zany. Ohatra fotsiny hoe tsy mandova ny vehivavy eritrereto hoe rehefa miasa tany zany izy dia hoe miasa maina. Le vehivavy tsy tsapa mihitsiny ny zavatra hoentiny amin'ny sehatra fiariana. Izy ny tena miasa be indrindra valopolo ny asa dia izy manao azy. Ny andraikitra sany be da be fa tsy valorize mihitsy zany le asa hoentiny. Izay ny tena mampalahelo any ambanivohitra. Ny vavaon'ny tranga amin'ny kosa indray dia namony ainy ny talata 20 jolay lasa teo ilay lehilahy niara-ny herisetra nataona miaramila zazavao teny Avaradoha ny volana May lasa teo. Efa nitsaby tena foana izy taorian'ny voninahzo azy fa tsy nety sitrana ka izao dia niafara tamin'ny fahafatesana izao raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fianakaviany. Raha ny didy efa nivoaka mikasika ireto miaramila zazavao ireto kosa dia sazy iray taona an-tranomaizina monja ary onitra roa tapitrisa ariary izay tsy mbola azo io onitra io hatramin'izao raha araka ny nambaran'ny fianakaviany arambony hatrany. Namela manao ny tena iray Irakoto Solo Silvera zanany ary Kamboto roa.
Ny vaovaon'ny finoana dia anatanteraka zaika be faharoa ho an'ny diakona ny fiangonana loterana eto Madagasikara ny volana aogositra izao izay tanterahina ny Mahajanga. Isany koa moa ny lasy pastoraly fahatelo ny volana septambra iarahan'ny pastorany FLM 704 manerana nosy sy ny any ivelany mba hampitovy ny tandinokanga amin'ny asa iandraikentan'izy ireo eo anivon'ny fiangonana. Ravirazafy Mahenina, mbola hava-tsara. Lena ambe folatra amin'ny roapolo aogositra izao no anatanterahana ny zaika be ny diakona eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Tany Antsirabe no nanatanterahana ny andiany voalohany efa taona lasa zay akao amin'ny FLM tsara mandroso no andaparitany Boeny Mahajanga no anaovana ny zaika be faharoa tafiditra ao anatin'ny rafitry ny FLM moa ny fiombonany sampana toy izany. Ny mampiavaka azy amin'ny fiangonana hafa ny zaika be dia tsy fandraisana fanapa-kevitra atao amin'ny FLM fa ny zaika be dia fanovozana fampianarana soratra masina. Zany hoe misy mpampianatra maro mandritra an'izay efatrandro izay dia tena soratra masina ny ianarana ary fandaminana pratika koa ny asan'ny dekona. Fantatsika loatra fa ny tompony andraikitra voalohany amin'ny dekona atao amin'ny FLM dia nodimandry volana vitsivitsy izay. Fankalazantsika ny andro ny tonia ny any amin'ny zaika be amin'ity taona 2022 ity dia ho tanterahana izany ny zoma 18 aogositra ka dia samy mitondra zay rehetra fanomanina ho an'izany andro ny tonia izany isika fa ho atolotsika ho an'ny fady aman-janany ny zavatra rehetra zay voavorintsika. Isaky nefa taona ihany koa no manao lasy pastoraly ny fiangonana loterana malagasy miditra amin'ny andiany fahatelo izany ka ny 9 hatramin'ny 10 septambra ho avy izao izay atao eny amin'ny CCI Ivato. Pastorany FLM 704 isa moa no andrasana amin'izany. Mba raiso ny pastora avy an'ny Tomasina, ianareo avy an'ny Mahajanga, ianareo avy an'ny Toliara, maro ianareo eto Antananarivo dia mivondrona ianareo dia mandray ireny pastora avy any amin'ny sodaparitany ireny mba hamora ny fandaminatsika. Ny lasy pastoraly moa no tena anaovana azy dia izao mba hitovy ny fomba fiasa ato anatin'ny FLM. Ohatra kaiky dia kaiky ny hoe rehefa inona moa ny zaza no atao batisa dia rehefa inona ny tsy azo atao batisa. Misy ve izany? Dia ny pastora rehetra no miresaka eo hoe izao no anaovantsika azy. Manahoana ny didina akanjo pastoraly, inona ny itovizana dia eo ny resahana azy. Ahoana ny firesahana momba ny atao hoe fanambadiana, dinika fanambadiana. Ahoana ny atao hoe mariazy aorinan'ny fisaraha-panambadiana. Mbola azo atao ve ny manao mariazy aorinan'ny fisaraha-panambadiana? Ny pastora rehetra midinika sy miresaka no mamahavaza ny olana izany. Zany hoe tena ilay fiainana pastoraly pratika mihitsy zany no zava-dehibe satria ny fampianarana soratra masina misy fa tsy dia izay no tena mibahana fa tena ilay pratika pastoraly hoe inona ny itovizana amin'izao asantsika samy pastora loteranina izao. Amaranana lasy pastoraly ny fiombonana masina atao eny Antsonjombe ny alahady 10 septambra ho avy izao. Ikatona avokoa ny fiangonana rehetra amin'ny fotoana io raha ny fanazavana trany. Aza misy azo ny fakapanahaka hoe anokatra fiangonana vao maraina be amin'ny 9 na amin'ny 5 sasany fa mba akatona dia mba miara-miombona isika eny amin'ny Coliseum fandrina ny ombonam-bavaka amin'ireo pastora ny FLM rehetra amin'izany 10 septambra izany. Ny vaovao misongadina avy any ivelany kosa indray ary dia miakatra ny vidin'ny fitaovana mampangatsiatsika sy mandrivotra. Mijanona avokoa moa ny asa fananganana fotodrafitrasa manodidina ny 10 degré Celsius ny hafanana ny Algérie tao anatin'ny andro maromaro izay. Hafanana izay tsy mbola fahita ka mampitaraina ny mponina any an-toerana. Avitra Solindray be sy Manora Andriamalala. Tonga mananika ny Afrika ihany koa ny hafanambe mivaivay ankehitriny. Afrika izay heverina fa firenena anatin'ny mizaka ny fiovaovan'ny toetriny andro kanefa tsy isan'ireo mpandoto maneran-tany. Ho an'ny Algérie izao 10 degré Celsius ny hafanana eny ivelany. Nateo aza ny hafanana tany amin'ity faritra ity hatr'izay mitaraina avokoa ny mponina any an-toerana. Voatery mijanona avokoa ny fananganana fotodrafitrasa maro noho izay hafanambe izay. Miazakazaka mividy ireny fitaovana miteraka atsika ireny avokoa eny amin'ny mpivarotra ny mponina any an-toerana. Niakatra niaraka izay ihany koa ny vidiny tao anatin'ny andro vitsivitsy raha ny fantatra. Tsy maharaka ireo mpamatsy ka atony ampiakarana ny vidy noho ny mpivarotra.
hitohatra amin'ny ity farany herinandro ity ho hafanamby any Algeria io araka ny nambaran'ireo tompona andraikitra ny atoerana. Maro amin'ny Algeriana araka izany no misafidy mamonjy ny morontsiraka manoloana ny fiakaran'ny hafanana izao. Izay vaovao izay ankory no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka feno anao ary nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarano rehefa avy eo ny fandarana Ona Marina sy ny fandarana Global News. Aorin'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary Warriors Legend. Ny tena kosa ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray tompoko.